Taletsekoly manodidina ny 530 avy amin'ny Zapy 5 dia ny Zapinambatolahy, Analavoka, Andiolava, Analaliry ary ny Zapinambia izay samy ato anatin'ny drainina Irombe avokoa no miatrika fiofanana amin'izao andiany voalohany izao. Anifanana azy ireo amin'izany ny torolalana ho amin'ny fitantanana sekoly izay voarakitra ao anaty boky lehibe iray mizara teboka maromaro. Voalohany indrindra dia ahafahan'ireo taletsekoly ireo mitantana mazava tsara kalalahana ny sekoliny, zany hoe le pilotage de l'établissement mihitsy zany no antony zany fiofanana izany, satria be dia be ny lafiny izay jerena ao anatin'izany, eo ny lafiny ara-pédagogia, ny lafiny social sy ny environnement, misy an'izany koa ny amin'ny atao hoe planification, dia anatin'izany tsy ambanin'izany ihany koa ny administration sy ny finance izay tsy maintsy hoain'ireo taletsekoly ireo ny mitantana an'izany ho madio sy mangarahara. Fa fanampiny izany fiofanana izay tanterahan'izany ihany koa dia ny fanovana toe-tsaina, ny fanovana fitondrantena, ny atao hoe changement de comportement, ny amin'ny azahoan'izy ireo mitantana tsara mihitsy an'izany établissement izany. Aorian'ity fiofanana izay atrehana ity dia antenaina fa hisy fivarana lehibe ny fitantanana ny sekoly ary faly tokoa ireo mpiofana satria mora tamin'izy ireo ny nandray ny fiofanana. Amin'ny ankapobeny moa zany fiofanana dia mora raisina satria efa nisy fiofanana ihany teo aloha mahakasikasika ny zavatra niofanana tahaka. Aorian'izao fiofanana ny reto taletsekoly ho an'ny andiany voalohany izao dia mbola isy ihany koa ny fotoana iofanana ho an'ireo taletsekoly atao anatin'ny Zapy amin'ny distrikan'io izay tsy mbola navita, miampy ny taletsekoly avy amin'ny distrikan'ny Akora sy ny distrikan'ny Vohibe.